miamazava ny fahamarinana, miamazava ny fahamarinana, fandarana manokana ahitanao toro-teny mahery vaika ho fampandresenanao amin'ny ady lalovanao, ary toro-teny manangana fiainana, fanovana fiainana, fampianarana ara-baiboly mbola tsy nisy ny toro taminao ary mbola tsy nisy nampianatra, ka ho fantatra reo ny marina ary ny marina afaka nareo tsy hoandevy. Jaona toko fahavalo ny andiny ny faharoa amby telopolo. Fanafahana sy fiaina vaovao andravana reo asana demoni hitondrananao any amin'ny fiainana vaovao mbola tsy niainanao, arahana témoignage na fijoroana vavolombelona ho fampaherezana anao sy ho fampaherezana ny namanao. Iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra apôstôly Andrias, hivavaka ao anao aho 032 56 443 48 033 91 711 66 034 92 543 76. Hivavaka ao anao aho. Tadidio fa velona Jesosy Tompo izay torianay aminao avy ato amin'ny fiangonana kristianina mandova lanitra. Miamazava ny fahamarinana. Miarabantsika rehetra mahita anay indray amin'izao resy fotoana izao manona ny fiadanan'i Jesosy Tompo aminao sy ny ankonanao ny tenako dia Jehovah hamonjy anao sy hitanao manokana ao anatin'izany rehetra izany. Tafahoana ao anatin'ity fandarana manokana ity indray isika rehetra miamazava ny fahamarinana izany, mitohy mahakasika an'ilay fampianarana mahakasika ny tranomaizan'ny fanahy zany isika satria anisan'ny zavatra mamatotra iainan'ny olona amin'izao vanim-potoana iainantsika izao zany, kanefa betsaka ny olona no tsy mahatsapa an'le izy avariana manometsiny namana rehefa mitranga le problème, manometsiny eo akaiky rehefa mitranga le problème, na mametra-panontaniana hoe inona ny antony mahatonga an'izao zavatra izao dia zay ny antony ampianarako antsika ity tranomaizan'ny fanahy ity, ka alohan'ny tena hidirako anatin'ny fampianarana hivavaka isika metraka ny fotoana eo ampelantanin'Andriamanitra. Raha io misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo, mbola afaka mitory ny teninao Tompo, manome voninahitra ny anaranao ary manandratra anao tanteraka satria Andriamanitra velona mandrakizay ianao Tompo. Mangataka ny famindraponao androany, aniraka ny fanenao masina ianao Tompo, ampiteny ho fiainana ho an'ny olona rehetra, manjotsy tapaka ny onjam-peo amin'ny anaran'i Jesosy avy Nazareta. Amen. Resaka mahakasika ny tranomaizan'ny fanahy tsika teto efa nanazava niny Petera voalohany toko fahatelo manomboka ny andininy 7:20 sy 8:20 hoe izay nandehanan'ny Tompo ny tory-teny tamin'ireo fanahy tao amin'ny tranomaizana. Zany hoe nisy an'io toerana antsoina hoe tranomaizan'ny fanahy io. Raha ao anatin'ny Baiboly matetika dia lazainy ihany koa hoe fiaina tsy hita. Ny fiaina tsy hita ihany koa lazainy amin'ny teny Hebreo hoe Seola hozy izy. Dia ny dikan'ilay Seola nefa tranomaizana, zany hoe toerana ametrahana fanahin'olona, tsy misy afo ao fa toerana maizina fotsiny ametrahana fanahin'olona. Fa iny zany talohan'i Jesosy Kristy Tompo dia io tranomaizan'ny fanahy io nametrahana fanahin'olona zay maty, na olo-masina na olona ataoko hoe olona mpanota nanao zavatra tsy nety teo anatrehan'Andriamanitra, dia tao zany no nametrahana anazy aloha zany. Dia rehefa jerevantsika ny voalazan'ny Baiboly rehefa maty teo amin'ny hazo fijaliana ny Tompo dia tritra ny hevitra lama tao amin'ny tempolo ny voalazan'ny Baiboly. Dia manaraka an'izay vaky roa ihany koa ny vatolampy, dia nisy horohoro-tany. Dia tao aoriana ny tsanganan'i Jesosy tamin'ny maty ny voalazan'ny Baiboly dia niaraka nitsangana taminy nilay olona masina maromaro ao anatin'ny Baiboly zany, tsy maninona ovakitsika kely vetivety aloha hanamarinantsika anazy mba ho fantatsika tsara ny mahakasika an'ity resaka tranomaizan'ny fanahy ity, satria betsaka ny olona no voafatotra nefa tsy fantan'le zavatra mitranga hoe inona ty mamatotra azy ity. Ato amin'ny Matthieu toko 7:20 Matthieu toko 7:20 manomboka ny andininy 2:15 amin'ny anaran'i Jesosy Tompo manao hoe ary nisokatra ny fasana ka maro ny fatin'ny olona masina zay efa nody mandry no natsangana, ka nivoaka avy tao amin'ny fasana ireo tao aoriana nitsanganan'i Jesosy dia nakeo amin'ny tanana masina ka niseho tamin'ny maro. Zany hoe teo amin'ny fotoana nahafatesan'i Jesosy Tompo zany dia
nandeha nitory-teny tamin'ny fanahy tao amin'ny tranomaiziny fanahy araka ny voalazan'ny Petera voalohany toko fahatelo ny andininy fahavalo ambin'ny folo sy fahasivy ambin'ny folo nitory tamin'ireo olona ireo ny tompo aloha hoe ino izy sa tsy ino. Dia izay nino an' Jesosy Kristy tompo rehefa nitsangana tamin'ny maty ny tompo dia rehefa navoaka tao anatin'ny fasany ireo tao aorian'ny nitsanganan'i Jesosy dia nakeo amin'ny fitoerana masina voalaza amin'ny Baiboly niseho tamin'ny vahoaka. Fa nanino ireo olona ireo no nitsangana tamin'ny maty fotsiny tsotro zao? Fa nanino ireo olona ireo no niseho teo anatrehan'ny vahoaka? Satria nitorian'ny tompo teny ireo. Izay nino an' Jesosy tamin'ilay olo-masina dia nitsangana tamin'ny maty daholo. Efa maninona ny sasany tsy nitsangana fa ny sasany no nitsangana. Izay nino an' Jesosy tompo rehefa nitorian'ny teny tao amin'ny tranomaiziny fanahy no nitsangana tamin'ny maty. Dia ijery mpanompon'Andriamanitra anankiray tsika. Misy mpanjaka anankiray ato anatin'ny Baiboly ato manambara mahakasika an'izy io ihany koa ato amin'ny Salamo fahaenina ambin'ny folo amby zato izay raha tsy diso Salamo fahaenina ambin'ny folo amby zato vakiko amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe izao tian'i Jehova satria efa nandre ny feon'ny fifonako izy, satria efa nanongilana ny sofiny tamiko izy, dia iantso aho raha mbola velona koa. Ny hodidina tamiko ny famatorany fahafatesany, ary nahazo any fahorian'ny fiaina tsy hita. Nahita fahoriana sy alahelo aho, dia niantso ny anaran'i Jehova hoe Jehova ao mifona aminao aho, vonjeo ny fanahiko. Mamindra fo sy marina Jehova, eny miantra Andriamanitsika, miaro ny kely saina Jehova, reraka aho dia namonjy ahy izy. Eo amin'ny andininy fahafito miresaka amin'ny fanahiny Davida eto manao hoe miverena ao amin'ny fitsaharanao ry fanahiko, fa Jehova efa nanisy soanao, dia namonjy ny fanahiko tamin'ny fahafatesana ianao sy ny masoko tamin'ny ranomaso ary ny tongotro tamin'ny fatafitinana. Andeha eo anatrehan'i Jehova eo amin'ny tany velona aho. Eno tsara ny voalaza ny andininy fahasivy andeha eo anatrehan'i Jehova eo amin'ny tany velona aho. I Davida zany eto lehilahy mbola velona izy, miaina normalina tahaka antsika. Fa rehefa mamaky ny bokin'ny Salamo ianao any amin'ny Salamo fahavalo amby valopolo ihany koa mbola manazava mahakasika an'io fiainatsitana le tranomaiziny fanahy io. I Davida zany no reo zavatra nitranga be dehibe. Nisy fotoana vao hidy tao amin'ny tranomaiziny fanahiny satria Davida tsy hoe kory hoe ikeko fa hoe araka ny fon'Andriamanitra izy, fa nisy nahadiso azy maromaro. Nisy fotoana nanisa olona dia tezitra Andriamanitra. Nisy fotoana Davida lavy tamin'ny Batseba vadiny Urietita dia tezitra Andriamanitra. Dia tao anatin'ireny fahalavony sy zavatra nataony tsy nety reny nisy fotoana nidian'Andriamanitra tany amin'ny tranomaiziny fanahiny. Zay no nahatonga azy nitaraina teto hoe ny hodidina tamiko izy ny famatorany fahafatesany, ary nahazo ainy fahorian'ny fiaina tsy hita. Amin'ny fotoana zany midy ao anatin'ilay tranomaiziny fanahina ilay fiaina tsy hita, ilay fanahin'ilay olona, dia miteraka fahoriana amin'ny fiainany ety ivelany ilay izy, satria zay no mahatonga ny olona mpivavaka lasa mare maimaina. Ohatrany hoe tsy mahazo aina zany mihitsy izy. Mandeha makany am-piangonana izy mivavaka, dia eo am-pivavahana izy tena maina, tena tsy mare nininina, te hirehatra izy fa ohatrany hoe vao mivavaka mafimafy kely dia reraka rehefa avy eo. Tsy maheno tsirony amin'ilay fanompoana tsony, any ka lasa manao ampahazarana, dia lasa tsy tonga mivavaka tsony, manomboka manapaka sabata, tsy tonga mivavaka matetika, farany tsy hita tsony. Satria nahoana ilay fanahy no vao hidy eo amin'ilay tranomaiziny fanahy dia tsy mare nininina intsony izy. Mbola miteny ny voalazan'ny Baiboly eto hoe niantso ny anaran'i Jehova hoe Jehova ao mifona aminao aho, vonjeo ny fanahiko. Zany hoe tsapany Davida satria tsy indray tsy indroa izy nitratran'izay fanasaziana tao amin'ny tranomaiziny fanahy izay dia nifona teo anatrehan'Andriamanitra izy. Tena nifona hoe vonjeo ny fanahiko. Zay nge nahatonga ny Davida raha lasa nabavy mitondra mavaka matetika hoe vonjeo ny fanahiny. Tsika ny afaka mitondra mavaka ny fanahintsika. Ohatrany nataon'ny Davida vonjeo ny fanahiko satria misy fotoana ny fanahiny nidy tao. Efa nijoro vavolombelona teto moa za mahakasika nanehoan'ny tompon'io tranomaiziny fanahy io tao anatin'ny fifadikanana 70 alina izay nataonay. Teo amin'ny 70 andro teo sy 70 alina teo raha tsy diso na taloha kelin'izay no nanehoan'ny tomponay an'io tranomaiziny fanahy io. Ao anatin'ny fifadikanana ohatreny manko zany ianao mikato trano zany, dia vavaka sy mamaky Baiboly ny tena atao, dia fanginana andraisana ny bitsika Andriamanitra sy
iandrasanao ny famangin'Andriamanitra ao anatin'ny fotoana fivadikanana ohatran'ireny. Efa navita le fivadikanana dia afaka mijoro vavolombelona zany, fa raha hoe mbola anaty fivadikanana dia tsy afaka mijoro vavolombelona fa lasa mitsoka trompetra dia azoko sady ny valim-pitihako. Fa le fivadikanana efa vita. Dia zao zany fotoana isehoko amin'izay zao anabarako an'ilay izy. Dia tao anatin'ny fivadikanana io ianao efa tsy mahetsika. Ianao manko zany efa manomboka miakatrakatra eo amin'ny 25 jours 25 nuit eo na any ambonimbony any dia manomboka tsy mahetsika tena malemy mihitsy ny vatanao. Mety afaka miarina ihany ianao fa misy manampy ary tsy vitan'izany fa tsy mahita tory. Dia le tsy fahitan-tory satria miakatra be le ara-panahinao ny amin'ny resaka scientifique indray zany hoe lany ny resaka magnesium sy ny calcium sy ny tariny dia tonga dia foana tanteraka ny torimaso. Dia mivomiany efa ianao miareraka tratran'le tsy matory. Dia eo amin'le fotoana tsy matory iny zany fa ny fatsapanay amin'ny mampanompon'Andriamanitra rehefa miakatra be ny ara-panahy dia miala tsikelikely mihitsy le torimaso. Tena sahirana ianao mitady torimaso. Teo zany zay tamtampoka teo niditra tamin'ny varavarana. Za moa zany mitokana tao anatin'ny 3 miralaza zay niaraka ny fadianina dia zany tokana tamina efitrano manokana. Dia nisy varavarana zay eto andoham-pandriana. Dia nisy rivotra be nitsoka avy tao satria tonga dia vomivoaka eo dia lavarangana aty amin'ny premier étage zany. Nisy rivotra be nitsoka avy teo. Dia zany todika satria za tsy matory ao anatin'ilay fivadikanana zany. Dia niditra avy any dia hitanao ny tongotra zany ny niditra voalohany fa izy manao akanjo fotsy dia ny tongony misy an'le diapantsika dia taitra be aloha nahita rehefa niditra avy any ny tongony dia niditra ny tanany, niditra ny vatany ray manontolo tao anatin'le andro arivariva zany io andro io tamin'izay fotoana izay. Dia taitra be ny tapany ambony tsy hitako hoe ohatry ny ahoana ny tarehany fa ny tongony namatarako azy. Dia za moa zany vao nahita anazy dia tonga dia nilatsaka ny ranomasoko satria mafy le mifady anina ary ao anatin'ny fanaintainana ianao no misy famangin'Andriamanitra tahaka an'izay dia latsaka ny ranomasoko. Dia za moa nanontany rehefa avy eo hoe iza ho ay ianao tompoko fa za ao anatina fivadikanana. Dia za ozy izy ny tompo izay ivavahanao. Dia zany napetraka fanontaniana napetrako tamin'ny voaloha satria anisan'ny tena nampanaintaina anazy zany le hoe tiako raha mba mitory manambara ny fahamarinana. Dia betsaka ny olona resy lahatra zany satria ny tena mpitory akalamanjana nisy fotoana tena nalaza mihitsy raha mbola teto amin'ny faritra Antananarivo vao tety Analakely isapoko tany isaky ny alarobia sy ny alahady manao croisade isapoko tany fa vitsy ny olona resy lahatra nefa tory teny normal mampibebaka olona. Le olona mitomany eo am-pibebahany eo, manolo teny eo am-pibebahany eo fa vita iny fotoam-bavaka iny dia tsy hita tsony le olona verina amin'ny ataony ihany. Nametra-panontaniana tamin'ny tompo aho hoe inona ny anton'izay zavatra izay dia nyvaliany hoe midy eo amin'ny tranomaizan'ny fanahiny. Dia tonga dia nampianatra anay nanome an'ireto verset be dia be teto mahakasika ny le petera voalohany teo, ny ary amin'ny Matio 5, ny Salamo 7:20, ny Salamo 9:100 nazavainy ny tompo taminay teo daholo. Anisan'ny tsindriny mihitsy aloha hoe lazaiko aminao marina dia marina tokoa izy fa tsy ho afaka ao mihitsy ianao ambaram-pandohanao ny vary ray vety farany indrindra midy eo amin'le tranomaizan'ny fanahy zany. Dia ahoana ho azy zany ohatry ny ahoana le paozin'le tranomaizan'ny fanahy olona manao ahoana ny miditra any. Dia avy eo moa zany tsy fantatra hoe varavarana avy aiza sady tsisy varavarana hidirana fa tampotampoka teo gorodona le toerana nisanay tamin'izany tonga dia mivava le gorodona. Dia rehefa mivava io gorodona io maizina be ny ao, maizina fa rehefa nidina tao zany zay dia zavatra nitranga satria zany le tompo miaraka taminay mazava be izy zany, mazava be ny akanjony dia nitondra fahazavana tao anatin'le toerana. Dia feno fanahin'olona be dia be ao. Le fanao anao akanjo fotsy, olombelona normal izy fa manao akanjo fotsy, manao ohatry ny hoe akanjo lava bobo reny zany dia mitaraina le fanao hoe mba teneny reny olona hipetrahanay mba saivo mibebaka, mba saivo miova amin'ny zavatra tsy mety atao sy ny tariny. Dia anisany nanamarika an'ilay toerana nyresaka tamina lehilahy anankiray zay zany rehefa tafidina tao ambany tao dia gaga be moa zany hoe fa inony reto mahazo an'ireto olona ireto. Dia tonga dia nanantona olona andeha hamonjy anay ve nareo. Dia za tsy niteny satria tsy fantako hoe inona ny alehako ao zany fa netin'ny tompo naseho fotsiny ohatry zao le toerana misy ato anatin'ny le tranomaizan'ny fanahy satria toerana maizina mihitsy. Zany hoe le olona ao zany
tsisy afo mandorona hoe karavasina na kapokapohana tsisy an'izany eo fa mipetraka fotsiny ao anatin'io toerana feno aizina io de rehefa tsisy mazava zany miditra ao de tsy mifakahita ry rehefa tonga de maizina de zareo samy mipetraka am'izay plasiny daholo toerana angeza zany a fa samy mipetraka tsisy mahetsika satria tsy mahita lalana ombana zany ao anatin'izay de aveo moa vao nisy hazavana de nitsangana daholo izy rehetrrehetra nanantona le fahazavana andeha hamonjy anay ve nareo andeha hamonjy anay ve nareo de za moa zany nysarongetin'le olona de gaga be mihitsy hoe fa za tsy namaly andrareo hoe andeha hamonjy na tsy andeha hamonjy satria tsy hitako zay tenenina fa andeha hijery fotsiny zany natondihako tao de tonga de ozy le lehilahy anankiray hoe mba teneno ozy izy a le lehilahy mpanompon'Andriamanitra izy a le lehilahy hipetrahako fa izy manao asan'Andriamanitra fa fitiavana vola no tena naovany an'io asa io de gaga be zany hoe fa ahoana nitenenana le olona hipetrahanao de nanontany moa zany fa retolo reto zany olona velona sa olona maty de hoe velona eny ambonin'ny tany a ny vatan'le olona fanofanahany mity de zay zany mahatonga an'le olona hoe izahanao anarina zany izy hoe nao anera ohatra hoe manao asa anankiray a izy zany tsy hoe mpanompon'Andriamanitra mitondra fiangonana fa mpanompon'Andriamanitra miara-miasa izy de izy a tsy manao io asa io raha tsy karamaina raha tsy mena vola de zay ny zavatra nitenen'le fanahy hoe mba teneno izy satria za tokony hipetraka ao anatiny tokony hiaraka hivavaka aminy tokony hiaraka hirehatra aminy tokony homoranarina izy a rehefa mandre fananarana na mandre toroteny fahamarinana fa no lay fanamidy ao amin'le tranomaiziny fanahy zany a de manamarina ny tenany foana le olona hoe na de fa hita zao raha tsy mety ny ataony de mbola miteny foana izy tsisy olo afaka mananatra fa mety ny ataoko izy zany mitondra tena foana hoe marina izy am'izay zavatra ataony any ka na anarina ry izy zany a de tsy mandray fananarana satria nahoana lay fanahy midy zany fitaraina an'le fanahy zany ane raha lasana bafika tena mafy hoe mba teneno le olona hipetrahako fa tia vola izy amin'ny asan'Andriamanitra de izy ny sorona le fanahy zany midy eo amin'le tranomaiziny fanahy de ny zavatra mampalahelo raha sanatria zany ka maty ao anatin'io fotoana io hoe fanahy no midy eo amin'ny tranomaiziny fanahy le olona maty de tsy voavonjy le fanahy satria tsy tafiala ao anatin'le fahotany de tsy ambaratelo zany ty zavatra ty hitanareo am'le fotoana hoe misy olona zao a manomboka mibebaka de izy manomboka mibebaka iny a de hoe ilatsahan'ny fanemasina ozy tsika le fanahy ao anatiny no averin'Andriamanitra ao anatiny le mahatonga an'izy mitomany satria ilay fanahy midy ary amin'ny tranomaiziny fanahy teo tafavoaka amin'le tranomaiziny fanahy fa no ilay ditra ataon'le olona tokony hipetrahana ety ambonin'ny tany de voahidy ao izy de amin'ny fotoana zany ampidirina anatin'le olona am'izay le tena fanahany de milatsaka ny ranomasina de ozy hoe matsapa hery be mangovongovotra ny tanany ohatrany hoe hafa mihitsy satria nahoana tsy le tena hoe le fanahy masina aloha iny raisiny voalohany iny fa le fanahy ao anatiny no averina ao anatiny de mare fiovana be izy eo am'izay zany izy anomboka afaka iova am'izay ny toetrany satria mbola fampianarana anankiray iny ny fanahy de toetra arakaraky ny fanahy ao anatin'ny olona ny toetrany zany hoe fanahy egalina toetra raha mijery ny baiboly tsika ao anatin'ny baiboly tsisy mihitsy hoe ratsy toetra fa ny akamaroan'ny baiboly mamankena manomboka genesis ka hatramin'ny apokalypsy na manova recherche amina concordance baiboly reny zany de jereo fa vitsy na mety tsy misy mihitsy ara ny teny hoe ratsy toetry fa hoy ny baiboly hoe ratsy fanahy ry na bala zao de tenen'ny baiboly hoe lehilahy ratsy fanahy izy ty le zokony zanaky joda zao zanaky joda lahy mato de tenen'ny baiboly ihany koa hoe ratsy fanahy zany hoe ny baiboly zany rehefa miteny de ratsy fanahy ka amin'ny fotoana zany miala le fanahy mitondra toetra tsara ao anatina olona anankiray de midy ary amin'ny tranomaiziny fanahy de ara-tsy toetra no hita satria mandeha amin'ny saina fotsiny am'izay le olona mandeha amin'ny fieritreretana fotsiny de mandeha amina fo fotsiny rehefa avy eo de zay toepony eo efa ny baiboly de milaza manao hoe ny fo de mamitaka mihoatra noho ny zavatra rehetra sady manana aretina tsy azo sitranina lasa mandeha amin'ny fo fotsiny izy fa tsy misy fanahy mitarika tsy misy fanahy mananatra hoe tsy mety na io zavatra ataonao io fa rehefa hoe voadona izy de mamaly faty anaovany olona ratsy de mamaly faty de tena nitaraina ny fanahin'ity lehilahy anankiray hoe fitiavam-bola sady manao asan'Andriamanitra de ny anaovany an'le asan'Andriamanitra tsy hoe asan'Andriamanitra fa vola no anaovany an'le izy mampidin'ny fanahiny ao
enjana be zany za moa zany tonga de nalahelo hoe le olona ny manao ny tsy mety de ny fanahany ny sorona aike zany ny zavatra ataontsika io ataony ty vatantsika ty de miantraika amin'ny fanahintsika daholo manota zany tsika ny amataranao zany fa hoe voahidy eo am'le tranomaiziny fanahy le fanahinao zany misy fahotana tianao ialana fa tsy afaka mihitsy ianao zay ny amatarana anazy fa ianao zay raha ohatra ka mbola tsy voahidy le fanahy mandray décision ianao mialatsiny am'le fiteny mandray décision ianao hoe za iova tonga de tafiova miaraka amin'ny vavy ianao manana hery ianao anaovana dingana ielana am'le faharatsiana iovanao fa ny amataranao zany fa midy eo am'le tranomaiziny fanahy ny fanahinao ozy ianao hoe za te iova fa tsy mety tafiova ray volana ianao zay nanana programa te iova fa tsy mety tafiova 5 taona ianao zay nanana programa te hiala am'le ohatra hoe vadin'olona ny ao anatin'ny tokantranonao ao vadin'olona vita mariage amin'ny olona any de tehirizinao ao de ozy ianao alefako ty lehilahy ty nefa ianao rehefa mijery hoe tsisy manohana tsisy miantoka ny fiainako de tazominao ihany le lehilahy de teo afaka am'le fahotana ianao fa tsy afaka satria nahoana le fanahinao any midy eo amin'ny tranomaizany fanahy tsy iny any fa mbola resaka fitiavam-boly zay de ny anankiray indray avy eo mpanompon'Andriamanitra tena mpitondra fiangonana mihitsy io zany mpanompon'Andriamanitra mafantatra hoe tsy fahamarinana le zavatra torina na mafantatra fahamarinana fa tsy samitory tsy samampafantatra n'le sitrapon'Andriamanitra ao anatin'le fiangonana satria am'izao vaninandro zao zany rehefa tena hoe torina ny marina de vitsy ny olona mijoro am'le fivavahana satria nakamaroan'ny olona hoe te azo valim-bavaka te ho sitrana te hilamina tokantrano mba te hiova fiainana zay tena andehanany mivavaka fa ny vitsy zany hoe tena fahamarinana zany tena hoe na resy lahatra azy hoe za resy lahatra am'izao fahamarinana zao fa tsy mety ny mangalatra de resy lahatra fa hivavaka ny akamaroan'ny olona poritra amina problème izy amina aretina izy de zay ny mandehanany mivavaka any ka vao torianao anatin'le fiangonana zany zao le fahamarinana dia iala daholo le piny de tsy samitory le mpanompon'Andriamanitra zay zany tena fandrika be nazavain'le fanahin'le olona izy mbola mitondra fiangonana ary izy mbola mitory teny tena mitory teny izy fa ny fanahiny midy eo amin'ny tranomaiziny fanahy de mba teneny le mpanompon'Andriamanitra mitondra fiangonana fa mba fantatra fahamarinana izy fa tsy sahany mitory an'le izy ao anatin'le fiangonana fa zavatra hafa nitoriana fahotana nefa zany eo natrehan'Andriamanitra ohatra za zany zao mahafantatra hoe tsy azo atao ohatra araka ny voalazan'ny baiboly hoe vehivavy marary ny fadim-bolana na vehivavy tonga fotoana mandray andraikitra eny ambony alitara ohatra na manao louange na miditra ao amin'ny fiangonana ao anatin'ny toerana fivavahana mihitsy mifangaro amin'ny vehivavy be dehibe ao izy amin'io marary ny fadim-bolana zany zao araka ny voalazan'ny baiboly tsy azo atao fa ny baiboly de milazany amin'ny Levitikosy 7:20 hoe ampisarahanareo amin'ny fahalotony ny Israely mba tsy handotony ny tabernakely kozy izy nefa zany le vehivavy miditra ao de fantatro ohatra zany zao mpanompon'Andriamanitra de fantatro hoe ry vehivavy maloto fa ampanoviko andraikitra eto iny fahafantarako an'iny nefa za tsy miteny aminy satria manimba ny fanatrehan'Andriamanitra ao anatin'le fiangonana zany iny mahatonga ny fanahiko ho voafatotro am'le tranomaizany fanahy zany ane mahatonga anay mety gaga ianareo hoe zay fahamarinana na hoanina tsy hoany de tonga de toriana satria nahoana miaro ny fanahana ihany koa izahay de vitsy ny mpanompon'Andriamanitra mitondra fiangonana mare fiasan'Andriamanitra zany tena teneniko anareo fa maimaina be izy mitory teny na nitory teny toriana lasa manomboka mandeha manao fomba fitenina zao tontolo zao eo ampitoriana teny manao fomba fiantso zao tontolo zao hitanao misy fitenina jalambotafafy zany tafiditra ny anaty teny eo ambony alitara satria nahoana mandeha amin'ny fony mandeha amin'ny fieritreretany fotsiny sisy izy mitory teny fa le fanahin'Andriamanitra tokony ampiteny azy tsy aotsony le fanahy tokony andray an'ilay fahasoavana avy amin'Andriamanitra midy eo amin'ny tranomaizany fanahy tsy afaka hitsarany zany anefitsika tsy afaka hitsara na ianao tsy afaka hitsara hoe ty mpanompon'Andriamanitra anay ty zany midy eo amin'ny tranomaizany fanahiny fa ianao no azonao ataony mamonjy fanahinao ianao zany no afaka mijery hoe midiny ianao sa tsy midy fa ny amataranao fotsiny fa midy eo amin'ny tranomaizany fanahinao de fahamainana aloha voalohany indrindra
maina be ny ara-panahynao. Na misy fanatrehan'Andriamanitra mivatravatra ohatry ny ahoanareo, ny olona tsy nibebaka, ny olona tsy niova, tsy niala tamin'ny ratsy fataony, mbola midy amin'ny tranomaiziny fanahy ny fanahiny, maina foana izy. Ny olona rehetra mitsipatsipaka daholo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, miorakoraka daholo mareny famangin'Andriamanitra ao anatin'ny fiangonana, fa izy matory am-pitoerana fotsiny. Izy mivandravandra mijerijery tsy mareny ininina fotsiny. Zay ny zavatra ataony. Ray izay. Faharoa, ny hamantarana fa midy amin'ny tranomaiziny fanahy, le niteneniko teo hoe teo afaka amina faharatsiana izy, misy toetra ohatra, toetra izy mora tezitra, de izy rehefa tezitra de matafavoaka teny fasefasy eo. Misy olona manko mamanana hena maso ihany hoe eo amin'ny devant keo le olona zany de tsy tonga de itsina, fa ny azy rehefa izy ny tezitra tsy mirarana izy io na izy fa tonga de itsiny. De aveo nefa n'izy tonga saina tamika hoe tsy nety ny zavatra nyteniniko, zany hoe efa maratra le olona, zay izy vao tonga saina. De izy anefa matsiaro tena hoe te hiala amin'iny toetran'iny, fa tsy mety tafiala mihitsy satria nahoana? Le fanahy tokony hanova azy, le fanahy tokony handray an'le fahasoavana sy fanatsarana avy amin'Andriamanitra, mihidy amin'ny tranomaiziny fanahy de mandeha amina fo fotsiny izy. Ny tena original ny foany tanaovana ratsy izy de mamala ratsy. Tabatabainao izy de mitabataba. Mahatonga ny olona sasatsasany tsy mitabataba satria mety hoe olona manambola noho izy le mifamaly aminy, de tsy sahany mamaly ny olona iny no nitahotra an'le olona, fa raha nitovitovy ny nivoan-drareo ady totondry. Satria hoe mety hoe olo-mpanjakana le olona mifamaly aminy de tsy sahany mamaly azy, na hoe satria patron any am-piasana le olona mifamaly aminy de tsy sahany mamaly azy, fa raha ny tena tokony ho izy de amaly tsara mihitsy izy. Any ambadika izy miteny hoe ratsy patronko ianao, efa mivonoko. Satria nahoana? Le fanahiny midy de mandeha amin'ny fo fotsiny izy amin'izay roa fotoana izay. De anjarantsika rehetra zany mandinika ny tenantsika hoe midy ny fanahnao sa tsy midy. Satria tsy mety tafiala amin'le toetra ratsy, tsy mety tafiala amin'le fahotana. Ianao teo afaka hoa, tena teo afaka. Iza ny olona tsy teo afaka amin'ny faharatsiany zany raha tsy hoe fa zavatra hafa angambany. Mety hoe iny faharatsiany iny mihitsy ny tena ivelomany. Misy ny sasany ara hoe mangalatra ny tena meloma vady aman-janaka, fa teo afaka amin'io izy, fa tsy afa manoatra satria io ny meloma ny vady aman-janaka. Zay ny amantaranao zany hoe voahidy le fanahy. Fantatrao le izy hoe tsy mety ty mangalatra ty, tsy mety ty mamitapitaka olona ity, fa ianao tsy tafiala mihitsy. Tsy tafiala mihitsy ianao. Be fanahina be amin'ny ara-nofo, zay ny amantarana azy fahatelo. Mahavita tena hoe rehefa fiainana de tena tena manahy izy, tena ataony loha laharana foana ny fiainany. Nefa ny fantatsika tsara ny voalazan'ny Baiboly fa ny vo zay nafafy tany anaty tsilo de tsy afaka hamoa voalazan'ny Baiboly fa maniry le vo rehefa de fezin'le tsilo. De azavain' Jesosy hoe reno izy de olona mandray toroteny, eo am-penona toroteny izy faly, tena faly. Fa rehefa nitobo le vo tao anatiny de feheziny le fiahina ara-nofo. Ohatra fotsiny zany zao hoe tonga ohatra zany zao ny voaloham-bolana, ianao nefa ianao ihany ny patron ny tenanao, nefa voaloham-bolana fiankofana eo anatrehan'i Jehova. Ny be dehibe ny olona tsy mahavita mifeny tenany hoe andeha hivavaka satria voaloham-bolana, fa inona ny ataony? Izy ny patron, izy ny directeur, ozy izy za hivarotra ihany aloha. Fatany nefa le fahamarinana, zany hoe tsy manana herana tanterahana an'le fahamarinana izy noho ny fiahina ny ara-nofo. Marian'le fahamarinana izy zany zao de resy lahatra. Fa rehefa aveo anao dingana amin'izay izy ohatra hoe tonga zany zao ny sabotsy ho avy zao de andeha anao dingana hivavaka amin'izay anao de fanontaniana mipetraka hoe efa mirava moa zany ny fotoam-bavaka de inona ny sakafo hoaniko? Satria anao mety hoe mivarotra isan'andro ny sakafo hoanina, inona ny sakafo hoaniko? De efa voasakana. De tsy afaka manao dingana ianao zany amin'izay fotoana izay. Nefa raha manao dingana ianao amin'iny fotoana iny de ampian'Andriamanitra. Hatreo angamba nresahako amin'le hoe olona voafatotra. Ahoana le amahana ny fanahan'le olona izay voafatotra ao? Jereo ny dingana nataon'i Davida teto. De niantso ny anaran'i Jehova hoe Jehova fona aminao nanontany tamin'ilay niaraka tamiko zany le nanao akanjo fotsy misy diapantsika ny tongony. Ozy taminy hoe ahoana raha zany ny amahana ny fanahan'ireto olona reto izay midy ao anatin'ity tranomaiziny fanahy ty. Zay ozy izy niantony ampisehoko anao an'ireo zavatra ireo, ary tsy zarery nahitany fa apôstôly maromaro zay. Ny amahana an'le olona ao anatin'le tranomaiziny fanahy zany ny fanahany de tsy maintsy
ianao izahay mpanompon'Andriamanitra zay nandray an'izay fanomezam-pahasoavany zay mihitsy no mampafantatra an'le olona hoe tsy maintsy miala amin'le ratsy fanaony izy, de tsy maintsy akekezina zany le olona tonga manatrika fotoam-bavaka matetitetika sady hoentina mbavaka. Ohatrany hoe ozy ianao ngamba zao any an-trano hoe fa ngazy tsisy mametra tanana ty, ngazy any amin'ny fiangonana misy anay tsisy mivavaka, ngazy any amin'ny fiangonana misy anay tsy manatrika fotoam-bavaka. Manatrika fotoam-bavaka ianao fa tsy fanomezam-pahasoavana any le izy, fa fanomezam-pahasoavana napetraka Andriamanitra aty aminay mpanompon'Andriamanitra, zarazaraina samy hafa ny fanomezam-pahasoavana. Zany hoe tsy maintsy ampahafantarina an'le olona tenenina, ohatrany hoe mialatsiny amin'le fiteny hoe domina mihitsy zany ny sain'le olona, averina mihitsy ny sainy hoe ianao malala fahamarinana fa tsy torianao le izy. Ianao manao asan'Andriamanitra fa volany anaovanao le asan'Andriamanitra fa tsy ataonao ho an'Andriamanitra. De ampibebahana amin'izay fotoana izay izy ampibebahana amina vavaka mafy, tena vavaka tena hoe vavaka miantsoantso eo anatren'Andriamanitra, tahaka ny nataon'i Davidy eto amin'ny 7 hoe miverena ao amin'ny fitsaranao ry fanahiko izy izy, fa Jehovah efa nanisy soanao. Zany hoe resahana mihitsy le fanahy ao anatinao, atsoina mihitsy hoe miverena amin'ny fitsarana, miverena ato anatika. Rehefa mivavaka ao anatina fotoam-pivavahana zany le olona voafatotra le fanahany, de avy eo amin'izay arahana fametrahan-tanana angatahana eo anatrehan'Andriamanitra famindrapoa, de amin'izay fotoana izay Andriamanitra manapa-kevitra, Andriamanitra ny mahita ny refo ny fibebahan'le olona hoe tena mibebaka marina ve le olona, sa taitaitra fotsiny rehefa mahita fandarina fa tena hoe matahotra hoe mihidy eo amin'ny tranomaiziny fanahy ny fanahiko de zay, sa olona tena vonona hiala amin'le fahotana mihitsy. Mety isy fizahan-toetra zany ao anatin'le izy hoe tonga ianao manatrika fotoam-bavaka, nanao fivavaka teo anatren'Andriamanitra ianao fony hoe za hiala amin'ity foana sigary ty, de mety mbola tsy tafaverina le fanahinao, de mpanompon'Andriamanitra manentany tongava foana, de ianao mbola manao dingana faharoa na fantelo hitan'Andriamanitra efa nanao dingana niala tam'le izy ampian'Andriamanitra amin'izay amerenana an'le fanahy, fa vo miverina ao anatinao io fanahinao io, afa mihitsy ny fiainana tompoko. Renao hoe misy zava-baovao milatsaka atao anatiko zany, renao hoe misy famelombelomana mihitsy eo amin'ny fiainanao, renao hoe lasa manana toe-po mandefitra ianao, lasa manana toe-po manam-pitiavana ianao, mahita olona ianao de manana antra olona, fa teo aloha teo ianao tsy miantra olona zany. Na efa hitanao zao ary hoe olona efa fadiranova ny olona io mila vontsy, fa tsisy rarahinao an'izany satria nahoana le fanahy midy azy. Reny olona manana toetra tsara reny ane, tsy hoe satria izy tsy manam-bola de manana toetra tsara, tsy hoe satria izy olona tsy ambony teo amin'ny fiainana de manana toetra tsara, tsy hoe izy olona tsy malala olona de manana toetra tsara, fa ninona fiainana, na malala olona izy, na manam-bola izy, na olona manana maizy eto amin'ny firenena izy, manana toetra tsara, tsy voahidy ny fanahy. Fa ny akamaroan'ny olona na izy manana toetra ratsy satria manam-bola, manana ny maizy azy, mahafantatra olona ambony, hoe dadatoanay ane ka mpitsara dadatoanay ane ka procureur de manao zay tiana atao izy, iny mandeha amin'ny fosaina izy amin'ny fotoana iny midy ny fanahy. Misy sasany ihany koa tsy izy ny manana toetra tsara, fa sahirana izy, manana fari-piainana tena ao anatina fahasahiranana loatra izy, lasa ohatrany hoe noho izay fiainana izay lasa mandefitra foana izy satria hiady tsy aresy, hitory le fomba fitenitsika hoe hitory, tsy manam-bola mialatsiny amin'izay fomba fiteny zay fa fanoharana le izy, no le fiainany mahatonga azy lasa mandefitra. Fa ny amatarana zany fa afaka ny fanahin'le olona, na manam-bola io na tsy manam-bola io, na manana olona manam-boninahitra eo amin'ny firenena, na manana ray aman-dreny tena hoe mpanan-karena, miliardaire, manana toetra tsara, tsy manitsakitsaka olona, tsy manambanimbany olona, tsy manao tsinitsiny olona, manam-pahaizana izy fa tsy manambanimbany olona, manam-bola izy fa tsy manalikalika olona mialatsiny amin'izany fiteny zany. Misy olona manam-bola, misy olona taony matiraka mihitsy, avy eo nefany vola kely nomeny an'le olona. Misy olona mana-karama olona fotsiny tsotro zao, le asa mafy, fa ny karama omenany olona io tsy mifanaraka amin'io asa mafy ataony io, manambaka olona. Raha lasa nabavy malala ao amin'ny tompo, mino angamba fa Andriamanitra te hamonjy anao, Andriamanitra te hanafaka anao, ny antony ampandrenesan'Andriamanitra sy ampahitan'Andriamanitra an'izao fandarana zao. Mbola tsy jany hoe fa be dehibe manko ny fanahin'olona sy karazana toetran'olona ny seho nanantona anay tao anatin'ity tranomaiziny fanahy ity, fa hatreo aloha ny resahako, fa ny fandarantsika mbola hitoy dia ho azavaiko aminareo eto hoe
ohatry ny ahoana koa ny olona sasany manao toetra ohatry zao na manana fiainana ohatry zao iny izy amboniny tany a de ohatry ny ahoana midy ny fanahy sa tsy midy fa manasa antsika rehetrarehetra anaraka tsy tapaka ny fandarana tahaka an'izao sabotsy ho avy zao a tonga de hiditra mafy be tsika ao anatina vavaka fibebahana famoahana ny fanahintsika ao anatin'ny tranomaiziny fanahy bangoko tokana fotsiny le izy a rehefa ny olona zay voafatotro anatina fahotana anankiray tsy mety tafiala amin'io izy midy zay ny fanahiny rehefa olona zay voafatotra amina toetra ratsy miteraka fampahoriana olona rehefa fampahoriana zany a mety hoe manambanimbany olona mandratra fony olona ohatrany hoe manitsakitsaka olona fe olona amin'ny zavatra tsy mety rehefa miteraka fampahoriana olona izy anefany a tsy mahatsiaro tena mihitsy tsy mety toetran'io efa midy zany zay le fanahiny amataranao anazy ihany koa alohan'ny amaranako azy a ianao mare hoe tsy ampivavaka ianao tokony hivavaka ianao tokony hiakatra tendrombohitra ianao hivavaka tokony tena hirehatra ianao fa mijanona ho etaeta fotsiny zany fa tsy vitanao mihitsy midy zay le fanahy zay no antony etsoko atsika rehetra za eto raha mitory an'izany a tsy manaratsy fiangonany hafa na miteny hoe ry tsy mety na hoe ry tsy omban'Andriamanitra samy omban'Andriamanitra daholo matoy fiangonana io nijoro a nisy fiasan'Andriamanitra teo nampijorany fiangonana io fa ny fanomezam-pahasoavana ny samy manana ny azy de ny nany anjarako ny toriko a mission irahan'ny tompo any ho ambarako a etsoko atsika rehetrarehetra amin'ity sabata ho avy zao na sabotsy a hiaraka hibebaka eo anatrehan'Andriamanitra za mato miteny hoe fibebahana tena hoe zavatra hiala amin'ny ratsy zany fa raha hoe hiaraka hifona de mbola miteny amin'ny vava fotsiny za tsy hanao ntsony Andriamanitra fa voavoaka eo de mbola manota ihany fa vavaka fibebahana mihitsy no ataontsika ny sabotsy ho avy zao elatsika amin'ny ratsy rehetra elatsika amin'ny fahotana rehetra hiatsotsika eo anatrehan'Andriamanitra tahaka ny nataon'i Davida mba amerenana le fanahintsika ao anatintsika elan'le izy any amin'ny tranomaiziny fanahy eto zao Davida de niteny hoe andeha eo anatrehan'i Jehova eo amin'ny taniny velona amin'izay aho le tranomaiziny fanahy tsy taniny velona fa famatorana fanahy fa ny taniny velona ity amin'ity tany iainantsika ity de rehefa ny fona sy ny vavaka tamin'ny fony rehetra teo anatrehan'Andriamanitra Davida de nandeha teo anatrehan'Andriamanitra teo amin'ny taniny velona amin'izay ny fanahiny raha lasy alabavy misy azo antenaina ny anovana ny fiainanao mety efa natao délivrance ianao taiza sy taiza na metraha-tanana ya metraha-tanana mba hisy hery mba hisy ositra mba sordililo masina tsara daholo zany rehetrarehetra zany tsy rehefa nanefa fa ny eo ihany ny eo atao délivrance ny eo ihany eo miakatra tendrombohitra matory ampitoerana fotsiny tsy maharitra vavaka firy-tsony sao de midy le fanahinao tompoko ndao hiaraka hibebaka tsika ndao hiaraka hiantso an'Andriamanitra sika de ametra tanana ho anao mpanompon'Andriamanitra anjaranao no mijoro vavolombelona rehefa aveo hoe narefa anatrehan'Andriamanitra ave anao rehefa niatrika fotombavaka sa mbola maimaina ihany fa za manome toky anao zato isan-jato a iraka Andriamanitra ity toriko ity de matoky an'le Andriamanitra naniraka fa anampy Andriamanitra ary hiasa hitondra famelombelomana ho an'ny fanahintsika tsirairay avy indray ny tanjona de tsotra iverenan'ny maro amin'ny fahamarinana iverenantsika amin'ny fitiavana voalohany a ary anafahana ny olona rehetra zay matsapa fa voagetsa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta izany larina tarobia fahana mifandray amiko a 032 56 443 48 033 91 711 66 farany a 034 92 543 76 reo larina tarobia fahana mifandray amiko a aza misalasala fa afaka manampy anao a tsika tsy mijery anaram-piangonana fa ny anaran'ny fiangonana zay mba nitendren'ny tompo hitondrana an'izao fiangonana zao de hoe kristianina mandova lanitra zany hoe rehefa kristianina tsika teo any an-danitra miaraka daholo tsika rehetrarehetra zany tsy misy hoe ry ohatr' zao na ry ohatr' zao na ry ohatr' zao fa tambatra ho anankiray a kristianina mandova lanitra izany de afaka miantso amin'ireo laharandreo ianao fa ampiko ampitiavana be ao anatin'izany raha mila vavaka raha te ao namiko manokana ihany koa ianao a afaka miantso de mandama programme tsika na tonga manatrika fotombavaka ianao ny sabotsy raisika ianao rehefa mirava zany ny fotombavaka ny afahana mahita ny toerana isaky ny sabotsy a ao amin'ny espace Mangote Andrefanambojanahary eo amin'ny aribus Andrefanambojanahary io misy vehivavy manao accueil a manao robe fotsy a sy manao saron-doha zay ny amataranao azy robe fotsy ny anaovany
manantona azy fotsiny ianao a dia ateriny ao am-piangonana manomboka amin'ny sivy sasany maraina ny fotoana zany hoe eo amin'ny sivy eo zany efa misy akeo amin'ny joro eo dia afaka tonga zany ianao dia ateriny zareo ao am-piangonana raha ohatra ka mbola tsy mahita an'ilay toerana na afaka miantso amialoha ihany koa ianao a dia atoroko anao am-pitiavana be mihitsy ilay izy hoeto ny ankohonana hoeto ny vady aman-janaka hoeto ny namana matsaka iza rehetra fa tsy misy tahaka nyity fotoana ity a hiaraka hibebaka isika mba hanafahana ny fanahintsika hiala ao amin'izay tranomezan'ny fanahy zay fa andeha eo anatrehan Jehovah ety amin'ny tany velona isika rehetra izany. Misaotra ny tompontsika amin'izao fotoana izao. Raha io misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy mbola afaka nampianatra teto tompo. Ianao no mampiteny aho. Tsy mahay mitory teny ary tsy mahay mampianatra tompo fa noho ny fahasoavanao no hanambarako izany iraka izany ankehitriny. Dia mivavaka ho an'izy reto androany tompo. Ianao hanome hery an'izy ireo fa manao dingana. Hanao dingana hiala amin'ny ratsy. Hiatrika ny fotoana rehetra mba hamerenanao ny fanahiny ao anatiny indray satria fantatro fa manam-pahasoavana izy reto izay mijery aho tompo ary tianao be daholo izy ireo dia angatahako eto anatrehanao mba hamonjy ny fanahiny ianao hanafaka azy ao anatin'izay geja mamatotra azy rehetra matoky anao a tompo fa hainao ataony zavatra rehetra amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Misaotra tompo. Amen. Ny mpanombokelin'ny tompo apôstôly Andreasy no niaraka tamintsika teto tamin'ity anio ity a raha rososiny tsara ho anareo daholo tompoko. Miamazava ny fahamarinana, miamazava ny fahamarinana. Fandarana manokana ahitanao toro-teny mahery vaika ho fampandresenanao amin'ny ady lalovanao ary toro-teny manangana fiainana, fanovana fiainana, fampianarana ara-baiboly mbola tsy nisy nitoro taminao ary mbola tsy nisy nampianatra ka ho fantatrareo ny marina ary ny marina afaka anareo tsy ho andevy. Zao na toko fahavalo ny andiny ny faharoa amby telopolo. Fanafahana sy fiaina vaovao andravana ireo asana demoni hitondrananao any amin'ny fiainana vaovao mbola tsy niainanao arahana témoignage na fijoroana vavolombelona ho fampaherezana anao sy ho fampaherezana ny namanao. Iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra apôstôly Andreasy hivavaka ao anao aho 032 56 443 48 033 91 711 66 034 92 543 76 hivavaka ao anao aho. Tabidio fa velona Jesosy tompo izay torianay aminao avy ato amin'ny fiangonana kristianina mandova lanitra. Miamazava ny fahamarinana.